Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Misaotra ny tompo anome antsika nyty tombonandro ity. Iraky ny tompondray ianao androany ary mandra-piaviny ny tompo ka ny iraka de manahaka ny mpaniraka azy. Ny iraka de manahaka ny mpaniraka azy. Hoy ny teny atao amin'ny Romanina 7:7. Satria zay fantandraha teo no notendreny itovy endrika amin'ny zanany, ary zay notendreny no nantsony koa. Notendrena itovy endrika amin'ny zanak'Andriamanitra, itovy endrika amin'Andriamanitra ny olona irany. Hoy ny olona rehefa mahita zazakely hoe zanak'iza rety ry lanitra nanahaka ny rainy, natahotra tsy ho zanaky ny reniny, de mitovy ny tarehany, mitovy ny fiteniny, hatramin'ny toetrany sy ny fietsiny aza mitovy. De faly reny ny ray aman-dreny, mitovy amin'ny dada zanaky neny. Jesosy lay zanakalahy tokan'Andriamanitra, le atao hoe endrik'Andriamanitra tsy hita. Ho Jesosy hoe ze nahita de nahita ny ray koa. Ary ianao zay milaza fa zanak'Andriamanitra io, hitan'ny olona ao aminao ve ny endrik'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra. Fa notendreny Jesosy tsika, natsony Jesosy tsika ho irany, manahaka an'lay mpaniraka antsika isika vao mijery antsika ny olona de Jesosy no hitany. Ahoana no atanteraka an'izany? Ho Paoly apôstôly hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana aho, voafantsika niaraka maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izaho, lay izaho maditra, izaho lay olon-dratsy, lay izaho olona taloha, ka tsy le izaho taloha intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ka rehefa Kristy no velona ao anatsika, tsy ny anarantsika fotsiny natao hoe kristianina, fa manahaka an Kristy itsika de fiainantsika isan'andro Kristy. Andehitsika iombona am'izao vavaka izao. Andriamanitro, mba ho zanaka nateraka ao, manahaka anao izahay tahaka any Jesosy Kristy, anambaranao any ny fiainanay manontolo. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.